Miarabantsika rehetrarehetra hodiny atio, miarabantsika rehetrarehetra menaran'i Jesosy Kristy, longomamy tsy hakanafaka ny fahasoavany sy ny fiadanany ilay ho amintsika iaby. Tonga ny fotoana izay anoisantsika ny fanambinana izay efa nizaraina teo aloha, izay efa nampanantenana tamintsika rehetrarehetra moa izany efa mbola izy tapany faharoa ilay izy dia tonga isaoran'Andriamanitra amin'ny fotoanany io misaotra fa izy no mandahatra ny rehetrarehetra ary matoa mbola nomeny an'izao fotoana izao mbola velonaina, mbola tia ny fampizara, mbola tia ny fampiaino ihany koa ny fampianarana na teny izay zaraina avy aminy. Amen. Dia ny teny izay nitohizantsika teo moa izany ny teny izay nambarantsika tamin'izany hoe hotohizana dia ao amin'ny Genesis 5:30 ka hatramin'ny 9. Dia alohan'ny hanomboantsika ny fotoana sy fampizarantsika ny ten'Andriamanitra dia aoka isika hivavaka, misaotra rainao ny fotoana izay nomenao anay anio, misaotra ny programa rehetrarehetra. Ianao no mandahatra ny programa, tompo tsy anay mihitsy ny programa fa anao irery ihany. Maro ny fikasanay, maro ny fanirianay, mety tsy tanteraka izany satria ianao no tompo-tsafidy, ianao no tompon'ny fotoana, koa isaoranay ianao ny fotoana izay efa nomenao anay anio ka tanteraka soamantsara. Ankehitriny dia mangataka ny fanenao masina izahay hiasa ameny ny fiainanay anio, ny fotoananay anio, izay rehetra ho zarainay anio. Ianao no ampiteny ny mpanomponao izay ataonao fitaovana hizara ihany koa, ary ianao no hanome fahalalana, hanome fotoana ho an'ireo namana ny tokantrano izay misy azy any tsirairay avy mba hihaino izay rehetra ho zaraina anio. Ny plany devoly dia tsy ambinina sahady izany, sakatsakana rehetra dia tsy ambinina sahady izany no ravana amin'ny anaranao masina Jesosy. Misaotra raha eo sandratra hiavy ny anaranao, misaotra tompo be fidio amin'ny anaranao mahavonjy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 5:30 tia moa izany dia voalohany ka hatramin'ny 9 dia ny tantaran'i Josefa no resahantsika eto. Ny nanambinan'Andriamanitra azy any Josefa izany tiako tenenina eto sy ny tahian'Andriamanitra ny manodidina azy, manodidina ny Josefa izany mazava ho azy. Io teny io dia efa afaka azontsika ihany koa hidefinisevana izany ny nanambinan'Andriamanitra azy sy ny tahian'Andriamanitra ny manodidina azy. Dia ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa amin'ny anaran'i Jesosy ary Josefa nentiny nidina ho any Egypte, ary Potifara lehilahy Egyptiana tandapan'ny Farao sady mpifehy ny mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehovah nombany Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptiana tompony izy. Ary hitan'ny tompony fa nombany Jehovah izy ka izay rehetra nataony dia nambininy Jehovah avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fitia teo imason'ny tompony ka dia nanompo azy dia notendreny ho mpikarakarany tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakarany tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany dia notahiany Jehovah ny tranon'ilay Egyptiana noho ny amin'ny Josefa, ary ny fitahiany Jehovah nomba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha. Dia navela no andraikin'ny Josefa izay rehetra nananany, ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona afa-tsy ny hanikohana ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Amen. Eto izany namaky foana antsika nanomboka tamin'ny voalohany hatramin'ny 9 dia amin'ny farany izany hoe ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Tsy any amin'le fahabikan'i Josefa sy fahatsara tarehy izany no resahantsika eto, tsy any mihitsy ny tsy ambaratelin'ilay fanambinana, satria matetika manko tonga dia any izany no matetika hiantsapazan'ny rehetrarehetra hiantsapazany hoe bikana sady tsara tarehy. Tsy eo abikana sy fahatsara tarehy io izany hoe tsy resaka
bikana sy tsara tarehy no resantsika androany fa resaka ny zavatra ny ainany Josefa, ny situation ny ainany Josefa moa zany dia tsisy mahalala ny tantaran'i Josefa fa Josefa moa zany dia anisany zaza izay tiany dadany tamin'izy mirahalahy rehetrarehetra. Maro be zany zareo maro mirahalahy fa izy zany tena nankafiziny zainy tena ohatra ny hoe niavaka zany navahany mihitsy, navahany papany, navahany rainy. Azontsika lazaina ihany koa hoe izy zany tena nampiantany papany, nampiantany dadany tamin'izy rehetrarehetra. Nefa kosa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia tsy tsara zay zavatra zay voalohany indrindra. Tsy amin'Andriamanitra zany izay fitiavana zay, fa amin'ny maha-olombelona an'izy zareo dia izay. Amin'ny maha-olombelona antsika dia mety misy anao an'izay koa na itsika rehetrarehetra tokantrano na amin'ny fianakaviana na amin'ny zanaka, fa amin'Andriamanitra kosa dia diso tena diso mihitsy zay fanavakavahana zay, satria mahatonga ana miteny an'izany noho izy hoe tahaka ny tiavan'iray ahy no hitiavany anareo. Izany hoe tsy misy ahoana moa zany, tsy misy akila-bao zany, tsy misy hoe izao. Izy zany tsy miteny hoe za zanany dia za ny teny mihoatra noho ny anareo. Tsy nanao an'izay mihitsy Jesosy fa zany nataony hoe tahaka ny tiavan'ny ray no ny tiavany anareo. Zany hoe mitovy zany le fitiavana raha ohatra ka fitiantsika le izy mitovy, fa tsy hoe izy Jesosy dia hafa zany ny fitiavana Jesosy dia hafa ny fitiavany zanak'olombelona, fa mitovy. Andriamanitra rehefa tia dia tena tia tokoa izy ary tiany azy hatramin'ny farany. Dia eto nefa Jakoba tsy ohatran'izay. Jakoba moa zany olombelona ohatra antsika no fomandra hafa mihitsy, niavaka mihitsy zany ny an'i Jakoba teto. Ny an'i Jakoba zany ohatran'ny hoe niangatra izy niangarany mihitsy zany i Josefa, dia tonga dia fantany rehetrarehetra ao an-trano ao tokantrano ao hoe raha misy zavatra zaraina ohatra foana zany, misy sakafo zaraina na misy zava-pisotro zaraina, dia ny an'i Josefa zany miavaka noho ny an'ny rehetra, hoe mba ambonimbony kely ohatra zao ny mizara zay zany zay misy fiangarana. Azontsika angamba ny tiako resahana amin'izay fiangarana zay zany hoe raha mizara akanjo izy samy manana tsirairay ny rehetrarehetra, dia ny an'i Josefa zany telo miavaka zany ny anazy ny akanjony fa ny rehetrarehetra anankiray rairay daholo, dia ny rehetrarehetra mahita, ny rehetrarehetra mahatsapa, mahita n'le fihetsika, ny raitapo amin'ny rehetrarehetra. Dia momba an'i Josefa moa zany izy araka ny voasoratra teo nivakitsika teo lasa andevy izy nividian'ny Potifara. Dia rehefa lasa andevy zany Josefa vao teo vao nisy ny fomban'Andriamanitra. Raha jerentsika ny teo aloha teo amin'ilay andininy fafito amby telopolo ny tantaran'i Josefa zany tiako tenenina eto. Raha vakianao raha manana fotoana ianao tsisy resaka fomban'Andriamanitra ny tantaran'i Josefa tamin'izany izy mbola tao an-tranon'ny rainy. Fa raha vao lasa andevy izy izay hitantsika amin'ny sivy amby telopolo eo lasa nisy korontana, lasa nisy zavatra be da be famahofao dia teo no nisehoany fanambinan'Andriamanitra. Izany hoe tao anatin'ny olana be da be zany vao teo ny fomban'Andriamanitra. Misy matoky fa mety manana olana koa ianao amin'izao ora itenenako izao fa aza manahy aza matahotra fa Andriamanitra dia tsy miova tahaka ny ombany an'i Josefa ihany koa no mbola ombany ianao. Dia ny fisainana izay tokony hoesorintsika ihany koa tsy hoe rehefa ao anatin'ny fahasarotana ny olombelona ny tsirairay avy dia izay vao momba azy Andriamanitra. Izay dia fisainana diso izay fisainana izay. Izany hoe tsy ny fahasarotany fiainanao na ny olana misy eo amin'ny fiainanao no amonjeny anao, amonjen'Andriamanitra anao zany tiako tenena eto fa ny fahitan'Andriamanitra ny fo ao anatinao, ny fo iainanao, ny toe-tsainao, ny fo zany fo zay ny tena marina satria Andriamanitra mijery ny fo. Amen. Ka raha ohatra hoe ao anatin'ny ady sarotra ianao dia eritreritra hoe tahaka ny nahazo any iza moa i Josefa no azo tsy maintsy hivaly foana, dia raha tsy voavaly zany izy dia tonga dia misy zavatra tsy milamina zany ao anatin'ny fonao. Izany hoe mety possible zany misy olona manana olana mikorontana ao anatin'ny fahasarotana fa tsy voavonjin'Andriamanitra, tsy vonjen'Andriamanitra, tsy ambinин'Andriamanitra.
satria maninona le fo io foana zany a tokony alaitsika noty hoe fo ny fo zany hoe avy ao anatin'ny fon'olombelona, avy ao anatin'ny fotsika tsairay avy. Fa matoa maninona rakoto sy rabe ary rasoa zany ohatra foana hoe manana olana izy ireo manana tena grave be sy miainao anatin'ny fahasarotana, miainao anatin'ny inona moa zany korontana, nefa de jereo fa milamina rehefa avy eo voavary rehefa satria maninona ny fon'izy ireo ny jeren'Andriamanitra voalohany. Amen. Zany hoe raha manantena zany ianao hoe Andriamanitra hamonjy ianao, manana finoana ianao hoe Andriamanitra hamonjy ianao, de sokafo ny fonao. Ianao zany mila manokatra ny fonao mila manolotra ny fonao ho anazy, de mila madio am-po, mila manao ny sitrapony, mila mino azy, fa tsy sanatria hoe manantena Andriamanitra fa tsy maintsy mamaly, Andriamanitra tsy maintsy hamonjy, Andriamanitra tsy maintsy hamaha io olana io, nefa ianao mbola ao anatin'ny faharatsiana, nefa ianao mbola miaina ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao, ny ao anatin'ny fisainanao indrindra fa ny fonao mbola misy toetra ratsy, mbola misy fitiavan-tena, mbola misy fialonana, fosafosa sy ny karazany, nefa ianao mbola miaina ao anatin'le ao anatin'le inona moa zany olana sy ny karazan'le savoaravoara be da be toy ny ranomasina manonja ny fiainanao sanatria mety tsy ho voavaha ny olanao, mety tsy ho tonga mihitsy Andriamanitra mahaza, satria ny fonao no jereny voalohany, ao ny jeren'Andriamanitra voalohany ka mila tandrematsika izany. De mivadika any amin'ny Josefa amin'izay tsika hoe rehefa andeva izy vao nomban'Andriamanitra, dikan'izay zany tsy hoe nialoava ny fanambinana, zany hoe teo zany Andriamanitra voalohany vao nambinina Josefa. Mety azontsika saraitsaina hoe mety tao anatin'ny fahasahiranana zany izy niteny hoe raha mbola teo akaikin'ny dadako zay, teo akaikin'ny raiko zay tany de mety nilamina, nefa tsy izay no sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra niteny foana hoe tsy any akaikin'ny dadanao no mahatsara anao fa eto anilako, hoy izy Andriamanitra taminy. Ka mety tonga saina tampoka izy de nanomelo alarana an'Andriamanitra teo amin'ny fiainana, zany hoe ny Andriamanitra aloha nisy zay vao ny fanambinana araka ny resantsika teo aloha. Amen. Ny fisian'Andriamanitra voalohany teo amin'ny fiainana, zany hoe nahatsiaro ny bebaka izy, nahatsiaro an'Andriamanitra zany, nahatsiaro an'Andriamanitra, nanokatra ny fony ho an'Andriamanitra de tonga ho azy ny fanambinana. Mety azontsika saraitsaina hoe inona no nahazo an'i Josefa raha nentina tany raha vao nividian'ireo olona ireo izy mety nitaraina izy nahatsiaro any dadany, fa hoy izy Andriamanitra hoe ianao miaraka amiko, za miaraka aminao aza manahy. Misy matoka fa ny olana rehetrarehetra izay rehetra hatrehanao ady mafy izay hatrehanao, tsika moa zany maha zanak'olombelona atsika de tsy maintsy misy an'izay izy fa samy hafa ny fisehoan'le izy eo amin'ny fiainantsika, zany hoe samy hafa. Misy matoka fa rehefa manokatra ny fonao an'Andriamanitra ianao rehefa miantefa any amin'Andriamanitra ianao de Andriamanitra no anokatra lalana ho anao amin'ny fanambinana rehetrarehetra, amin'ny fahadisorana izay zavatra mavesatra eo amin'ny fiainanao. Amen. Matetika zany ny zavatra tsara de matetika afen'Andriamanitra amin'ny lalana zay tsy tianao. Matoa zany ianao tafalatsaka amin'iny olana na fitsapahatoetra, fitsapam-panahy, ahoana moa zany filazako an'izany, fizahan-toetra zany, mamahy be zay samy manana fizahan-toetrany de zay angamba no tian'Andriamanitra anehoana ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Raha toa ka sokafanao azy ny fonao, io zany tsy miala amin'io tsika. Ny fo aloha, ny fontsika no jereny. Amen. Ilay nizarantsika tamin'ny taloha teo moa de hoe ny ratsy fanahy sy ny adala de afaka ambinina. Ianao nefa mety tsy ho ratsy fanahy, mety tsy ho adala, de zay mahatonga antsika zany miteny hoe mametraka an'Andriamanitra voalohany aloha eo amin'ny fiainantsika de tonga ho azy ny fanambinana. Ny tena fanambinana avy amin'Andriamanitra de izy aloha de zay vao ny zavatra rehetra. Amen. Fa tsy hoe ny zavatra rehetra de avy eo mbola ho hitantsika eo ny fanatrehana hoe ambinina aloha zao de ho hitako ny fanatrehako an'Andriamanitra. Non, tsy izay mihitsy le izy. Omeo valeur Andriamanitra eo amin'ny fiainanao
dia aza asiana fanahina mihitsy satria raha vao manahy ianao dia salama hoe tsy manana finoana. Ny fanahina dia mampanaonao fahatany, lasa mampanaonao foana zany. Fa mila mijoro, mila manana finoana, dia mila mametraka ny valeur amin'Andriamanitra, maha-Andriamanitra azy voalohany indrindra. Ny fanatrehan'Andriamanitra no nahatonga an'Andriamanitra namaly an'i Josefa, tsy amin'ilay izy mahalasa andevo azo ihany koa fa amin'ilay fiovan'i Josefa. Nisy fiovana zany tao amin'ny tao dia in'Andriamanitra fa nanampina azy. Nisy zavatra nihatsara ny tao am-pony tao rehefa niatrika ny zavatra rehetra niaina ny tao izy. Dia iny hitan'Andriamanitra, iny zavatra ao anatin'ny fony iny, zay mila tadidintsika foana io nisy toetra niova tao nisy fanahy niova tao niovan'Andriamanitra amin'ilay situation tsy tiany ny momba azy rehetrarehetra. Amen. Mety tany amin'ny papany izy, tany amin'ny rainy izy tsy nahay namoaka an'io toetra io, fa rehefa izy rehefa namidy izy rehefa tafalatsaka taty amin'ny Egyptiana taty vao nahay namoaka an'ilay toetra. Ary matetika ny lalana izay tena tsy tianao no ampandalovon'Andriamanitra anao mba hanambinana anao. Rehefa tonga Josefa araka an'ilay voavakintsika teo aloha teo rehefa tonga tany Egypte, rehefa nividian'ilay Egyptiana zany rehefa tonga tany Egypte dia ny fitahian'i Jehova tonga taiza tamin'ny olona niasany, tamin'ilay patrony. Izany hoe ny lalana izay andehananao zany lalan-tsarotra na lalana izay tsy tokony, izay tsy tianao andehanana, mety tsy ho an'ny tenanao ihany koa ilay izy mety tsy hitondra fitahiana ho an'ny tenanao mivantana fa mety hitondra fitahiana amin'ny fianakavianao, amin'ny olona manodidina anao sy akaiky anao. Dia ampandalovon'Andriamanitra amin'iny lalana iny ianao na dia tsy tianao ara, satria mitondra soa ilay izy, hitondra soa. Izay moa zany asa tianao fa ny zavatra tsara dia matetika afen'Andriamanitra amin'ny situation izay tsy tianao, izay mila tadidintsika koa izay zavatra izay. Izany hoe zavatra mbola tsy niainanao afeniny ao ambadika n'iny zavatra iny ny zavatra tsara izay omeny anao. Dikan'izay tokony hanana fahalemem-panahy tsirairay avy amin'ny ady izay hatrehany. Izany hoe manaiky ianao hiaina amin'ny zavatra izay tsy tianao. Zay ilay fahalemem-panahy lehibe izay zavatra izay. Izany hoe Andriamanitra zany mila olona malemy fanahy, satria ny olona tsy manana fahalemem-panahy tsy afaka hanao an'izany. Amen. Ny fahalemem-panahy tsy voatery izay zavatra tianao foana zany no ataonao. Misy zavatra izay tsy tianao fa tian'Andriamanitra ataonao, ary misy zavatra tianao atao nefa tsy tian'Andriamanitra ataonao. Tsisy hafan'ilay olona manao loka ohatra, manao loka izy dia mahazo. Ianao moa zany fa manao loka indraindray ianao mahazo, indraindray ianao tsy mahazo, fa presque matoy zany tamanao dia mety mahazo izy. Dia hoy izy Andriamanitra amin'ilay olona hoe fantako fa tianao io loka io fa mila hajanonao. Ny ao anatinao nefa marary tiako tenena zany hoe tsy fohinao ilay izy satria azahoanao, mety azahoanao vola be ilay izy tonga dia bofo. Nefa noho ny Andriamanitra manjara anao zany hoe tsy mila manao an'io ianao, mila miala amin'io loka io ianao. Dia miala ianao izay no atao hoe fahalemem-panahy, zany hoe malemy fanahy zany ianao amin'iny. Izay zany no atao hoe fahalemem-panahy, zany hoe miala amin'izay zavatra tianao izay tsy fohinao izay anesoran'ny Tompo anao. Ary matoy izy mitenen'Andriamanitra hoe miala amin'io mety hamitaka anao, tsy hoe mety fa hamitaka anao. Ny zavatra izay io anjaran'ny Tompo anao io no tena mamitaka anao voalohany, fa tsy ilay menarana intsony ohatran'ilay tantaran'ny Adama sy Eva, ilay bibilava. Efa tsy bibilava intsony no mamitaka ny zanak'olombelona amin'izao fa ny zavatra izay raha anjaran'Andriamanitra azy tsy ataony. Dikan'izay zany mila miaino ny feon'Andriamanitra, mila manaiky, mila manana fahalemem-panahy mba tsy ho voafitaka, mba tsy ho tafajoroboka anatin'ny fahaverezana. Raha ohatra ianao manatanteraka n'izay zavatra tianao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Tompo, tsisy fanahy masina, dia ianao foana no mamitaka ny tenanao, zany hoe ianao foana no mamerina ny tenanao nefa fantatrao ilay izy hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Tompo.
tsisy fanahy masina, tsisy fahamasinana, tsisy fahamarinana, tsisy fahalemem-panahy, dia ianao foana no mamitaka ny tenanao amin'izay fotoana izay. Ary io fanahy masina io mipitsika ao anatinao io dia mitarika anao, mipitsika amin'izay zavatra hahasoa anao fa tsy hoe zavatra haharatsy anao. Dia hitantsika amin'izay ny tantaran'i Josefa rehefa nisorona tamin'ny tantany izy dia vao maika niseho ny toetra tsara ny Josefa, vao maika niseho ny fisehoany ny fanatrehan'Andriamanitra taminy vao maika niseho ny fo tsara. Amen. Na dia narary na dia namparary fo raha hoe misaraka amin'ny dada, zany hoe zany dada mampiantanao zany raha tena nanavaka anao, nanolotra fitiavana anao zany mafy zany. Amin'ny tantaran'i Josefa zany tiako tenena eto sy le rain'i Jakoba zany. Mbola tany amin'ny rainy izy dia tsisy resaka fombana mihitsy tany, fa rehefa izy nipetraka tao an-tranon'ny Potifara dia tao izy vao nahatsapa, nahafantatra ny rehetrarehetra. Dia satria nombazy Jehovah taony sy ny fombana. Amen. Rehefa nisorona tao an-tokantrano dadany izy noentina tany amin'ny tokantranon'olon-kafa dia tany zany izy vao nahatsiaro ny fahasarobidiny any an-tokantranony, ny ray aman-dreniny, ny rainy sy ny sarobidiny mparetam-po taminy izay nambaniny tamin'ny fizarana ny nofy. Dia rehefa nentina tany Egypta izy vao nahatsiaro nisy fiovana lehibe be Josefa tamin'ny fomba fijery, tamin'ny fomba fisainana, tena nisy fiovana mihitsy izy ary nanana fahendreny izy rehefa tonga tao an-tranon'ny Potifara. Dia teo zany averimberiko foana teo ny nanombany Andriamanitra azy. Zany hoe raha tsy niova zany izy dia tsisy fomban'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, fa le fiovana lehibe, le fiovana be dia be taminy zany no nanomban'Andriamanitra azy. Izay zavatra izay dia mila alantsika tahaka izay zavatra izay amin'ny fiainantsika. Mila miova antsika raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Tompo, izay fantatsika hoe miainantsika le izy nefa averimberina foana, na dia ao anatin'ny fahasarotana ary ianao, na dia ao anatin'ny olana azy ianao, na dia ao anatin'ny aretina aza ianao dia mila miovy ianao, mila manapa-kevitra. Dia ho hitanao ny fikasihan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, hitanao ny fanambinan'Andriamanitra anao sy ny ankohonanao, hitanao ny fomban'Andriamanitra anao amin'ilay fiovana izay nomenao, fiovana izay nataonao no nikasihan'Andriamanitra anao. Amen. Le any amin'ny Genesisy 37:7 dia teo izy ny tantarany nofony tamin'ny rahalany. Vakitsika ny anaran'i Jesosy le izy amin'izay mba mazava tsara. Zao le vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Genesisy 7:30-7. Indro naneny amboara tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboarako sady nijoro, ary indreo lahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niankohoka teo anatrehany amboarako. Dia tao anatin'izay zany Josefa nitantara tamin'ny rahalany dia mijery Jehovah, dia hoy izy Jehovah tamin'izany fotoana izany hoe misy zavatra tokony alamina mihitsy amin'ny Josefa. Nefa le izy nofy le izy. Dia jerevantsika ny fiovana izay nisy tamin'i Josefa any amin'ny aiza moa ilay ten'Andriamanitra teo, Genesisy 3:27-30 rehefa izy tonga tany an-tranon'ny Farao. Dia zao vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy ko ankehitriny aoka Farao izaha lehilahy manan-tsaina sady hendry ka hanendry azy hanapaka ny tany Egypta. Izany hoe taorian'izy efa tonga tany amin'ny Farao zany rehefa izy nanombola nofy izy tany amin'ilay omby fito nanana fanetreteny izy tany, nanazava an'ilay nofy. Dia izy no teny amin'ny Farao hoe mitady olona hendry manan-tsaina hitantana, nanazava an'ilay nofy izy. Fa tsy ohatra n'ilay nofy nitary amin'ny tany amin'ny rainy. Fa iny zany tsy nitantarany tamin'ny Farao, tsy nitantarany tamin'ny Farao mihitsy ny hoe misy amboara anankiray mijoro dia misy amboara be dia be zany manodidina, zany hoe ilay rahalany zany tiako hoe miankohoka amin'ilay anankiray. Fa ilay tantaran'ilay nofy omby mahi
inona nazavainy tamin'ny Farao. Dia nanana fahendrena zany izy tao anatin'ny fanazavana ilay izy satria efa nanomboka na tsapy izy fa mafy ny ainany tany mafy ny ainany tany dia nomen'Andriamanitra fahendrena izy nomen'Andriamanitra fahalalana izy na aina netritena izy na aina nazava ampitiavana sy ampaletretena. Raha ohatra zany izy niteny amin'ny Farao hoe ianao mitady olona manan-tsaina zao dia efa zaza no fidianao satria zaza no mendrika hiara-iasa aminao. Mety tsy nakasitraka an'izany Farao, mety navelon'ny Farao tany am-ponja indray izy satria tsisy faletretena ilay izy. Fa tao anatin'izay zany izy nanana fahendrena, nanana faletretena, dia izy ihany no nitendren'ny Farao. Izy tsy nanendry ny tenany fa nanome conseil foana izy. Fa Andriamanitra moa zany miasa, rehefa Andriamanitra miasa dia tsisy mahasakana ny fiasany, fomba fiasany, dia izy foana no nitendren'ny Farao rehefa avy eo. Izany hoe raha jerentsika zany ilay ten'Andriamanitra io tany amin'ny Genesis 7:30 zany izy ohatran'ny hoe je suis be. Fa rehefa izy taty amin'ny Genesis 2:7 aty zany izy na aina netritena, ohatran'ny hoe nisitrika zany ny ambany na aina netritena mihitsy izy tany. Amen. Sady hoe nitsika zanak'olombelona zany manana mahay miova. Misy moa zany mahay miova dia misy ihany koa tsy mahay miova, fa ny ankamaroany zany dia manana an'izay toetra feno fiovana izay ny zanak'olombelona, indrindra fa rehefa tafalatsaka ao anatin'ny famoreboretana, fifehezana, ady sarotra dia mahay manetritena izy satria Andriamanitra miaraka aminy. Azontsika angamba tiako tenenina izany hoe tany amin'ny 37 zany izy efa nitantaran'ilay nofo tamin'ilay raha lany izay tapo aminy dia nizahozaho miteny zany izy hoe izaho ilay ampovoany fa nareo ilay manodidina. Fa aty amin'ilay 41 zany izy mihitsy niteny an'ilay Potifara hoe mijereva amin'izao tandapa ireo fa be dia be n'olona manan-tsaina manam-pahendrena. Fa izy tsy niteny hoe izaho, zany hoe nanana fanetretena lehibe mihitsy zany izy nanana fahendrena izy dia izay zavatra izay mila ianarantsika zanak'olombelona, izany hoe miala amin'ny fizahozahoana. Amen. Misy fiovana ngeza be mety Josefa tao anatin'ilay nofo voalohany izy mbola veriko foana izy nitony tena amin'ilay nofo ndeha tantarany tany amin'ilay raha lany. Fa rehefa niaraka tamin'ny Farao izy tsy manontony tena zany. Naniraka amin'ny Farao izy hifidy olona hafa, tsy nanono ny tenany izy tanao amin'izany fiovana lehibe, fanetretena lehibe zany, tena fanetretena lehibe. Mila mandray fiovana isika dia mila miaina amin'ny fiovana, miaino ny fiovana ihany koa. Dia ilaina Jesosy. Jerentsika koa ny Genesis 2:12 izay fakatozao amin'ny anaran'i Jesosy dia ahatonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahinao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Amen. Ny antony hanovana ny anaranao lehibe, ny antony hitahin'Andriamanitra anao be dia be dia mba hahatonga anao ataon'Andriamanitra fitahiana tsy ho an'ny tenanao, tsy ho anao irery fa ho an'ny olona marobe manodidina ny tenanao. Amen. Ary mahatonga an'Andriamanitra manova anao zanak'Andriamanitra dia tsy hoe ho anao irery ihany, fa mba ho tonga zanak'Andriamanitra ihany koa ny olona rehetrarehetra izay mihaona aminao na miara mitakotakosina aminao na mifanolobodi-rindrina aminao na ny fianakavianao io izany hoe izay olona mihaona aminao dia mba ho zanak'Andriamanitra koa. Amen. Dia teto Josefa moa zany nomen'Andriamanitra nomena anarana lehibe Safinata Panea. Zay no anarana nomena azy tao. Ary misy matoky fa na ny sakafo nohaniny teo nanomboka teo zany dia niova daholo tsy ohatra ny sakafo hohanin'ny olona rehetra izay miasa ary ambadibadika ary na izay voafonja sy ny karazana, satria lasa nisontrotra zany izy dia novaina ny anarany dia niova daholo ny rehetrarehetra, na ny fitafy na ny sakafo. Ny dikan'ilay Safinata Panea dia hoe ilay rakitra tamin'ny fitsaharana feno voninahitra. Ilay rakitra tamin'ny fitsaharana feno voninahitra, izay ny dikan'ilay Safinata Panea. Lasa nahazo anarana Josefa teo hoy izy Farao, ianao le trésor, ianao le trésor. Izany hoe mazava ho azy zany fa tsy trésor ho an'ny tenany izy fa ho an'ny Egypte rehetrarehetra.
voalazan'ny baiboly fa be dia be ny toerana ny tany mosary tamin'izay fotoana izay a, ny babiloniana, ny etiopiana, be dia be zany a ny toerana izay mosary tamin'izay fotoana izay. Maro be ny fo koa ny tady vonjy amin'ny resaka sakafo, vary tany Egypta. Dia mieritreritra ny sasany hoe noho ny fivoaran'ny Eziptiana tsy izay anefa fa noho ny fomban'Andriamanitra nohoniza Josefa araka ny voasoratra ny vakitsika teo aloha, nombana daholo ny zavatra rehetrarehetra tao Egypta tao noho ny fisian'i Josefa tao. Amen. Ary Josefa io zany a, rehefa trésor io dia sahala apetratsika zany hoe tandidon'i Jesosy izy. Dia iza zany no trésor ao anatintsika tsirairay avy a? Tsy iza zany fa Jesosy. Amen. Amen. Izako faraparana ilay izy sao dia lava be a. Be dia be ny fanambinana izay ilain'olona. Mila karama miakatra, mila fiara, mila trano, mila rehetrarehetra zany. Nefa kosa anio dia milaza aminao rahavavy malala sy ranata malala fa ny harena izay lehibe ao anatinao ao a, ny fanambinana lehibe amin'ny fiainanao dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Izy aloha izay vao ny zavatra rehetra ilainao, zany hoe Andriamanitra zany mampianatra ny rehetrarehetra mba ho hahatonga ny olona zany a ahoana ma zany, Andriamanitra zany lasa mampianatra antsika ny fiombonana aminy. Zany hoe mila miombona aminy aloha zay vao tanteraka ny rehetrarehetra, zay vao misy ny rehetrarehetra, zay vao tonga ny rehetrarehetra. Dia inona ny zavatra niresantsika teo aloha teo a, hoe inona katsao, inona katsao alohan'ny fanjakana sy ny fahamarinana. Dia hanampy anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mila mametraka an'Andriamanitra loha laharany eo amin'ny fiainanao ianao a, fa tsy hoe mila mametraka ny fitahiana sy ny fanambinana sy ny filokana sy ny rehetrarehetra dia izay vao manaraka Andriamanitra. No, Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra. Mampianatra antsika izy a, izany hoe tsy hisarahantsika aminy. Mampianatra antsika izy a ny iombonantsika aminy na mora na amin'ny sarotra. Mampianatra antsika izy a ny andehanantsika amin'ny fahamarinana, fahamasinana, ampanetretena, avy amin'ny fo fa tsy amin'ny fiatsaram-belatsia. Sao dia ho tonga any miteny hoe le soratra amin'ny soratra masina hoe le ten'Andriamanitra hoe ity firenena ity dia manompo amin'ny molony fa ny fo ny lavitra anahy. Ka sao dia ho tafalatsaka ao anatin'izay koa tsika rehetrarehetra. Ny molotra antsika manompo azy a, fa ny fontsika lavitra azy. Dia didio nefa fa Jesosy a dia mijery ny fo. Satria rehefa niova ny fon'ny olona anankiray a, izay ao anatin'ny fahasahiranana, rehefa nahatsiaro ny bebaka izy a, nahatsiaro n'Andriamanitra izy a, nahatsiaro n'inona izy a, nandeha amin'ny fahamarinana, fahamasinana, dia novalian'Andriamanitra ny vavaka, nitahian'Andriamanitra iny olona iny, nahafahan'Andriamanitra tamin'ny inona moa zany, tamin'ny aretina ohatra, naretina foana izy aman-taonany maro. Rehefa hinanana fanafody tsy mety afaka, fa rehefa niova ny fony, ny toetrany tsy ohatra ny taloha, dia nazava ho azy ny sitrana miandalana izy. Dia izay ilay fanambinana izay. Izany hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, Andriamanitra mihitsy zany ny fanambinana eo amin'ny fiainantsika. Amintsika zany a dia Andriamanitra ny fanambinana, Andriamanitra no harena. Jesosy Kristy ilay monina ao anatinao ao, anatin'ny fontsika ao. Iny ny tena harena vongana, harena ngeza be. Halleloja. Ary satria zany ao anatintsika ao Jesosy Kristy a, dia ianao zany manana trésor, mazava ho azy. Mahatonga anao miala amin'ny fahoriana, mahatonga anao tsy mahantra, tsy hoe noho ny fisian'ny zavatra be dia be eo am-pelatananao, vola na harena sy ny karazany, tsy izany, fa ny fisian'ilay tena ngeza be dia iza Jesosy Kristy. Amen. Mahatonga anao salama tsara, tsy hoe noho iny ianao mihetsiketsika manao sport dia efa complet daholo ny fanafody rehetrarehetra, manaraka fanafody dia efa tsy taitra n'aretina, efa vita vaksiny ohatra ny vaksiny corona, tsy izany, fa ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, izany zavatra zany tsy hisy dikany zany, izany fanafody sy ny karazany zany tsy hisy dikany raha tsy manana an'i Jesosy ianao. Fa ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainanao no mahatonga anao hanana an'izany rehetrarehetra izany. Amen. Izy ny trésor ngeza be, izy ny harena ngeza be, ary fanambinana lehibe eo amin'ny fiainanao. Amen.
noho izany mila mametraka ny valeur angezabe amin'io arenao anatintsika io, tsika ny fisian'i Jesosy ao anatintsika io, ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika io, apetrao ny valeurany. Fa rehefa io valeur io ny saintsainao andro aman'alina dia anaharaka ho azy ny zavatra rehetra araka ny resantsika teo aloha. Ka Saoly ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ianao izany rehetra izany, izany hoe ny fanatrehany aloha izay vao ny fanambinana. Amen. Teraina Jesosy amin'ny teniny a. Mila mifantoka aminy ianao a, mila miombona aminy ianao a, mila mirefidrefitra miaraka aminy ianao a, feno ny fanahy masina amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana. Ino koa ilay tia raty an'izay? Tsisy zavatra ratsy mihitsy. Satria ao amin'ny rehetrarehetra mety misy namantsika miteny andesinareo am-bavaka ilay zahay hoento am-bavaka lifa mitady asa, mitady zao, hoento am-bavaka fa mitady lalana. Adinon'ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe izao ny lalana sy ny fahamarinana. Rehefa mamaky tenin'Andriamanitra dia mila mangataka ny fanahy masina, mila hiainana ilay tenin'Andriamanitra voalohany indrindra. Fa marobe ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay mamaky tenin'Andriamanitra fa tsisy zavatra azony na dia iray ara. Lasa ohatra ny mamaky ara-baky teny foana dia efa namaky, efa voavakiko hatrany amin'ny izy moa izany Genesis ka hatrany amin'ny Révélation, hatrany amin'ny Apocalypse tena. Nefa izy mbola miaina araka ny fiainan'izao tontolo izao, adinon'ilay teny fampanantenana be dia be ao ilay izay lenina nandalovan'ny masony, ilay nivakindy. Dia conseil kely foana hoe rehefa mamaky tenin'Andriamanitra dia mangataka ny fanahy masina hanazavanao ny tiana ambara. Izay ilay izy a, sao dia vezivezy indray hoe tsy hitako mihitsy izay fahamarinana amin'ity fiainana ity, tsy misy zavatra milamina mihitsy. Dia efa Jesosy ny teny hoe izaho ny fahamarinana. Mila mandeha amin'ny fahamarinana izany ny zanany rehetrarehetra, mila mandeha fahamarinana tsika izany. Raha tsy sarotra an'io zavatra tsy sarotra izany, mila mifantoka aminy foana dia samby vita, mila miantefany aminy dia samby miala. Amen, amen. Dia tsy hitako mihitsy ity afaran'ity fiainana ity ka misy Jesosy aminao amin'io miteny atao hoe izaho no hiafaranao, izaho no fiafaranao izy araka ny tenin'Andriamanitra, Omega. Izany hoe tsika izany tsy mila maka lavitra, tsy mila maka langy amin'ny fiainana izany fa dia efa any amin'ny soratra masina foana. Ary io tenin'Andriamanitra io tsy hoe zavatra lainga ny voasoratra ao fa zavatra marina ary iainantsika ilay izy. Dia izay mahatonga hoe rehefa mamaky Baiboly ho an'izay mpamaky moa izany izay efa namaky dia mila mangataka ny fanahy masina. Fa ho an'izay mbola tsy namaky dia mizara mamaky, mangataha fotoana mihitsy hoe hamaky ny tenin'Andriamanitra satria ao ny solution, ao ny karazan-javatra rehetrarehetra, tantara rehetrarehetra sy ny inona rehetrarehetra be da be izany. Hatramin'ny déclaration d'amour ao daholo déclaration d'amour-n'Andriamanitra aminao amin'ny fiainanao. Ny fandeha ny fiainantsika, lalam-piainantsika ao daholo. Dia efa ao izany ny valiny fanontaniana rehetrarehetra izay efa any anatin'ny sainao amin'izao ora itenenako izao a. Raha miainao ianao amin'izao ora itenenako izao, misy fanontaniana mipetraka any ianao dia efa ao anatin'ny Baiboly ao ny valiny. Ka dia manentana anao ihany koa izany a, hamaky Baiboly foana, manana fotoana hamakiana Baiboly. Jesosy no fanambinana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Dia misaotra an'Andriamanitra ho faranako eo fa lava be ilay izy a. Misaotra an'Andriamanitra lehibe amin'ny teniny anio a. Dia raha voninahitra ho azy irery ihany hiala hivavaka isika. Misaotra tomponao ny teny izay nizarana anio a. Misaotra fa nampiteny ny mpanomponao tokoa ianao dia ho tafalatsaka ao anatinay na izaho izay nataonao fitaovana na ny olona rehetrarehetra izay niaino ihany koa. Ary aoka ny Tompo izahay mba hatoky ianao hatramin'ny farany ary hino anao handeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana hatrany. Izahay hiezaka Tompo ny fanenao masina angatanay a, mba tsy hanadino anay, tsy hanary anay fa hiasa ao anatinay isan'ora, isa-minitra Tompo. Ary raha sendra lava izahay miara-panahy Tompo dia mangataka Tompo ny fanohananao, ny fisintonanao, ny fiasanao Tompo. Aza vela hiady irery ny mpanomponao. Marina fa eto ambony tany dia be da be ny zavatra izay lalovan'ny tsirairay avy, fa kosa misy matoky izay fa ianao dia tsy handahoanay velively ianao.
misaotra ilay sandratra hiavy ny anaranao, misaotra noho ny teny, misaotra fa voky tokoa ny fanahinay Tompo, fa teo ianao nanatrika teo. Misaotra ilay amin'ny anaranao mahavonjy zay ihany nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo tianay eo. Amen. Eny ary dia mahireza sy matandra rahavavy malala sy ranaka malala ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen.